La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miampitelo indray ny namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus araka ny taremarika ofisialy androany. Miisa 570 ihany koa ireo tranga vaovao ary 770 ireo sitrana soamantsara. Tompom-pahasalamana isan'ny mandray marary amin'ny fiahina andavanandro ny centre de santé de base mamempona ary tsy andavam-bola ny fizahana fahasalamana indrindra ao anatin'izao fisian'ny valinaretina coronavirus izao. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo ny Conseil national de la vanille eto Madagasikara. Ankoatra ny sehatra tsy miankina, ministera folo no hiara-iasa amin'ny fanatsarana ny sehatra ny lavanilina manomboka izao. Isan'ny efa nijerena ohatra ny prix de référence ho an'ny lavanilina. Ivahiny eto amin'ny Ekolo TV amin'ny tapany faharoa ny vaovao ny fiarahamonim-pirenena Transparency International hitondra fanazavana momba ny asa sy andraikitry izy ireo amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nahita maromaritra iraisana ny fomba anarenana ny toekarena ao Eropa ireo filoham-panjakana 720 tamin'ity androany ity. Vola mitetina 57 miliary d'euro ho entina ampiasain'ireo firenena mikambana hamahana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny coronavirus. Ny antetendreo avetrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ekolo TV ka manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nalabotsika ny vaovao miampitelo indray ireo namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus araka ny taremarika ofisialy tamin'ity androany ity. Miisa 570 ihany koa ireo tranga vaovao tiana tsy mandresy. Ny telo zany ny isan'ireo lavo vokatry valanaretina Covid-19 ity, ny tombo 7 ny isan'ireo forme grave 770 kosa ireo olona sitrana soamatsara ary 570 ireo ka vaovao na hoe ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Mitsinjara toy izao ireo taremarika ireo. Mbola nalamanga foana no mitana ny voalohany amin'ny isan'ireo olona izay nahitana indray ny tsimok'aretina satria dia 570 tamin'ireo 570 dia teto analamanga avokoa Atsimondrano, Avaradrano, Antananarivo renivohitra ary tany amin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Ny manaraka anankidimy Itasy tao Arivony Mamo zany marimarina kokoa. Mahajanga faritra Boeny ny anankiray, nisy tsy fantatra hoe faritra Vieza ny anankiray, Automatsiatra ny anankifito, mitsinjara ho anankenina Fitao Fianaratsoa ary ray tany Alalangina, Toliara faritra Tsimondrefana 320, Tomasina anankiray faritra Atsinanana ary faritra Nalanjoroa Fitao Vavantenina ny anankiray. Izay ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao 570 indray tamin'ity nizaraina tamintsika tamin'ity andro talata faraka 20 ny volana Jolay ity. Manentana ny tsirairay hatrany ireo tompona andraikitry ny fahasalamana mba hanantona ny ivitoeram-pitsaboana CSB raha misy mampiayay eo amin'ny toe-batana. Natao izany hanamaivanana ny asan'ireo hôpitaly lehibe izay efa natokana indray ireo marary manana soritra aretina mahery na ilay antsoina hoe forme grave. Manoloana ny firongatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara, namoaka lisitra ireo fitaovana ilaina maika ahafahana miady amin'izany ny ministeran'ny fahasalamana ary mangataka fanampinina amin'ireo malala-tanana gaetan Andriatsilavo. Amanarivony ireo marary, feno ireo hôpitaly, mitombo isa ireo forme grave sy ireo namony ainy noho ny tsy fahazonana fijabonana araka ny tokony ho izy, ary efa miparitaka manerana ny faritra maro manerana ny nosy ny coronavirus. Manoloana ireo, nanova fomba fiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ahafahana manamafy ny ady atao manerana ny faritra. Mitombo araka izany ny filana ahafahana mamaly ny amehana sy arovana ireo mandray an-tanana na ireo marary. Noho izany, mangataka tohana avy amin'ireo malala-tanana ny ministera ahafahana mamaly ireo filana maika ireo. Isan'izany ny fampitaovana ho an'ireo laboratoara, fitaovana fanaisana an-tanana ireo marary, indrindra ireo sepitra sy forme grave,
fanafody itsabona, fitaovana fiarovatena ho an'ireo mpitsabo sy mandray an-tanana ireo marary, prime sy indemnité ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana, indemnité de risque sy ny maro hafa. Ireo amin'ny ankapobeny no ilaina maika araky ny fampitam-baovao sy ny fangatahana navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny firongatry ny valanaretana coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny kit fanaovana analyse PCR miisa 773 alina ho an'ny laboratoire, respirateur miisa 730 ka ny 570 amin'ireo ho an'ny eto Antananarivo, eo amin'ny fitaovana fandraisana an-tanana ireo marary. Azithromycine 250 mg comprimé 794 alina sy ray hetsy sy hydroxychloroquine 200 mg comprimé miisa 447 alina sy 3 hetsy ho an'ny fanafody itsabona, masque, visière, gants sy ny maro hafa ho an'ny fitaovana fiarovatena ho an'ireo mpitsabo sy mandray an-tanana ireo marary, tolo-tanana ilaina maika amin'izao fiparitahana valanaretina izao. Ny tombony trangana coronavirus amin'ny faritra Itasy tato anatin'ny iray volana farany izay ny fisian'ireo lalana maro izay mampitohy ny ity faritra ity amin'ny faritra Ralamanga no isan'ny mahatonga izany hoy ny tompon'andraikitra Iona Saina. Raha ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19, 30 ny trangana coronavirus hita tao amin'ny faritra Itasy nanomboka ny 20 Martsa hatramin'ny 20 Jolay ary tatao anatin'ny iray volana farany no nampiakatra io tarehimarika io. Nambaran'ny gouvernoura fa ny fisian'ireo olona miondrana antsokosoko no mahatonga izao fiakarany tarehimarika izao. Fa misy moa zany le olona mitady foana karazana hoe lalana ahafahana miditra ty afaritasy na mivoaka ary fa dia entitra tanteraka hitanareo amin'ireny salamisana tômôbila, misy ny chauffeur nampidirina tranomaizina no mitondra tsokosoko olona, misy ny resaka bisikileta efa nampidirina any amin'ny ina moa zany forera re teny an'izay misy ny tômôbila. Fa dia niezaka dia efa atao andro aman'alina fa mety misy ihany koa ny tompony andraikitra tsy ampy koa ny fandraisany andraikitra. Isan'ny paikady vaovao ampiarina ao amin'ity faritra ity adina amin'ny fiparian'ny valanaretina coronavirus ny fampandraisana andraikitra ireo sivily. Ny ohatra fotsiny zany zao efa natsonay ny resaka ny ireo lohana tompony andraikitra ny fiangonana aty amin'ny toerana dia ireo misy ratsanam-baikana sampanany. Ohatra zany ka misy mandeha eny an-tsena zany tsy fantatro mety tanora hoe choral anankiray dia mba manentana ny olona leny satria moramora kokoa ny ampitaina amin'ilay olona rehefa ohatra ka samy civil no mifampiteny hoe mba hajao ny fepetra. Ny club ny mpanao baolina fanlesahana ny ligue hoe mba misy ny ekipanareo ekipa anankiray mba manao ny fanamina mba midina eny amin'ny toerana fanerasana n'olona eny manara-maso ny teny ampanajana fampandraisana andraikitra ny rehetra zany misy ny ataonay io. Amafisana ny fepetra eny amin'ireo barage sanitaire raha ny fanazavana hatrany ary ho raha maso manokana ireo olona mandeha tongotra. Tompo-pahasalamana isan'ny mandray marary amin'ny fiainana andavanandro ny centre de santé de base mamaimpona ny fizahana fahasalamana eny indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina coronavirus izao. Abrahama Randriamana. Toeram-pitsaboana anisan'ny mandray ireo marary eny anivon'ny fiarahamonina akoatra ny hôpitaly ny CSB na ny centre de santé de base. Mahimaimpona ny fandraisana ireo marary eny anivon'izy ireny. Na eo azy zany, mandony tsara ny fanafody itsaboana azy kosa ireo marary manantona ny CSB raha ny fanazavana. Tsisy consultation aloha fa ny CSB moa zany hitako ohatran'ny misy boaty kely dia izay fony arotsaka, afaka mandrotsaka, afaka tsy mandrotsaka. Fa ny consultation zany tsy andoavam-bola, fa ny fanafody ny andoavam-bola. Etsy ankilany, mahimaimpona kosa ny fitsaboana sy ny fanomezana ny fanafody ho an'ireo marary ahitana ny soritsaretina Covid-19 eny anivon'ireo CSB eto Andrenivohitra. Manoloan'izany, ireo fanafody itsaboana ity valanaretina ity ihany tsy andoavam-bola ho an'ireo marary raha ny nambara ny tompony andraikitra. Izay olona rehetra zany ahiahina hoe misy soritsaretina na mahatsapa-tena hoe hafahafa na mety maharaka ny soritsaretina manaraka an'le fizahana ataon'ny mpitsabo zany ka hita mpitsabo hoe mety ho izy ty dia avy hatrany dia ametsika an'le fanafody raha ny soritsaretina ataontsika hoe Covid-19 dia mahimaimpona le fanafody ao. Mariany etona le araka ny dokotera io misy fanafody izay natokana ho an'ny soritsaretina Covid-19 fa zany tsy manakana mihitsy akory
misy olona mety tonga ao izy ahitana sotraretina covid-19 fa misy koa izy aretina hafa ireny fanafody ireny kosa tompoko dia vidiana amin'ny fomba ataontsika amin'ny mahazatra zany ny covid-19 irery ihany maimaipoana fa ny zavatra rehetra akoatran'izay zany raha misy fanampiny arakaraka ny fahitany dokotera ao dia manaraka ny lamina isan'andro. Ankoatr'izay, tsy mandray an-tanana ireo marary sokajiana ho forme grave ireo centre de santé de base ireo. Raha tsy haivina, miisa 12 ireo CSB mandray marary eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Zava-dehibe anatin'izao ady amin'ny valinaretina coronavirus izao ny fanatanjahantena. Mampitombo ny hery fialovana izany ho an'ny salama sy tomady, mahasotombony ihany koa ho an'ireo olona marefo sy taizana aretina. Yves Richard. Ankoatra ny karazana aretina mpiseho mandritra ny vanim-potoana ny atsika toy izao, tafiditra anatin'ny paikady mahombo fisorohana ny COVID-19 ny fanatanjahantena. Raha mampitombo hery fiarovana izany ho an'ny salama, anatsara ny toe-pahasalamana ireo voasikajo marefo sy taizana aretina toy ny diabeta sy ny tosidra ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena, raha ny faneho-kevitra mpitsapo nanaovana fanadiadiana. Ohatra hoe métabolisme na glucose zao ohatra ny olona diabetika, lasa tsara be ny fandevonana siramamy rehefa manao fanatanjahantena izy. Dia ohatran'izay ny olona hypertendu zao ohatra midina kokoa ny tensionn'olona miakatra tension rehefa manao fanatanjahantena izy. Tsy mitovy amin'ny olona tsy manao betsaka arany tsaboina amin'ny fanatanjahantena fotsiny ny tensionn'olona dia mihinana sakafo ampy tsara ara-pahasalamana fotsiny dia tsy voatery mihinam-panafody tension. Dia ohatran'izay ny production hormone rehetra, ny hormone de croissance, hormone sexuelle, mila fanatanjahantena daholo reny, mila sport. Rehefa mandeha sport dia misy production sécrétion reny hormone reny tsara. Adiny iray farafahakeliny no tokony hanaovana fanatanjahantena isan'andro. Mahazo manao ambonin'izay araka ny heriny sy ny tanjony rehetra raha ny mpanazavana. Maro ny tombony ho azo amin'izay na izany eo amin'ny fiasan'ny taova sy ny maro hafa mandritra ny tontolo andro. Dia tokony manao exercice de cardio adiny iray isa-maraina. Dia iny maraina iny satria sady activation ny cellule rehetrarehetra, ny récepteur ny cellule rehetrarehetra, iny sport maraina vao mifoha iny satria avy natory dia mila activena. Ohatra ny données mobile nareo activena io, raha tsy activena ny récepteur ny vatana dia ny sakafo hohanina tsy mandaitra firy, ny zavatra rehetra atao, ny fanafody hohanina izay marary mihinam-panafody tsy mandaitra firy rehefa tsy manao sport hiactivean'ilay récepteur ny cellule isa-maraina. Dia ny vitesse amin'izay zaka arakaraka ny toe-batana sy toe-pahasalamana. Fa environ zany eo amin'ny adiny iray eo ampiny zany. Ilaina ampifanarahana amin'ny sakafo ara-pahasalamana ny fanatanterahana ny fanatanjahantena, indrindra ho an'izay manana tanjona manokana. Isany amporosihana anao fanatanjahantena ihany koa ny marary, saingy maro ny fombafomba sy ny paikady anatanterahana izany ho fitandrona ny fahasalamana hatrany. Nitondra fanampiana ho an'ireo marary ny valinaretina ao amin'ny hôpitaly lehibe CHRR ao Antsirabe ny avy eo anivon'ny tompom-pivarotana fanafody iray any an-toerana na ny pharmacie du Vakinakaratra Kolo TV Antsirabe. Raha ho anfatry Vakinakaratra manokana dia manodidina 20 ireo marary-tsabony ao amin'ny hôpitaly Mpanjakana CHRR eto Vakinakaratra araka ny nambarany talepatra ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fivaniana ny tao amin'ny fandaharana miara-manonja iarahana ireo aina aman-jery rehetra eto Antsirabe renivohitra ny alatsinainy faha 20 volana Jolay 2024 lasa teo. Raha ny totaly zany 270 ny marary eo, 420 accompagnant izay maha 270 le ao amin'ny hôpitaly. Amin'ireo 270 ireo 4 PCR positif. Zany hoe ireo zany no tena atao hoe mitondra ny valanaretina COVID-19 PCR positif. Na amin'ireo 4 ireo dia mbola manao an'ilay forme grave ihany koa. Zany hoe ny 20 zany dia mbola suspect amin'ireo marary ireo. Araka izany dia mahatsiaro manana didy sy andraikitra amin'ireo tsabona ao amin'ity hôpitaly Mpanjakana ity ny avy eo anivon'ny pharmacie du Vakinakaratra ka nitondra anjara biriky izay tandrify azy ireo anampiana ireo marary. Farmasiana moa dia efa efa malara fa eo anilan'ny vahoaka Manjakariva
fandraisana tanana zany amin'ny olona rehetra izay tonga mitady fanafody eto aminay fa ankoatran'izay dia manolotra fanomezana izahay fanafody sy fitaovana ho amin'ny hôpitaly atsimo entina indrindra zany hidirana amin'ny tsiaretina coronavirus amin'ny faritra ity. Mitondra fisaorana araka izany ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny hôpitaly atsimo Antsirabe amin'ireo fampitaovana sy fanafody izay natolotra azy ireo. Voalohany moa zany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny farmasia Vakina Karatra amin'ny fanomezan-tanana izay nomenanay amin'ireo fanafody hanampiana ny fitsaboan'andreo marary tratran'ny coronavirus eo anivon'ny hôpitaly atsimo. Ny ady amin'ity valanaretina ity moa zany dia andraikitra ny tsirairay. Ny tsirairay dia mila mandray andraikitra ary anatin'izany indrindra ity fanehoany farmasia Vakina Karatra ity fitondrany anjara publikiny amin'ity ady amin'ny valanaretina ity izay hanetanana ny olona tsirairay avy fa tsy vitan'olo rery izy ity fa mila fandraisana andraikitra ny tsirairay avy. Fokontany sy commune maro ao anatin'ny faritra Vakina Karatra no efa nahazo arotava sy fanentanana amin'izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao tamin'ny alalan'ireo tanora mpilatsaka an-tsitrapo any an-toerana Kolo TV Antsirabe. Manodidina 100 andro mahery teo eo izay no nitsanganan'ny fikambanan'ny tanora mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny ady atao Antsipariano valanaretina coronavirus eto amin'ny faritra Vakina Karatra. Fanentanana isam-pokotany amin'ny alalan'ny sonomobile sy ny fizarana arivava no tena indraikitra goavana sahan'ireto mpilatsaka an-tsitrapo ireto. Ary efa arivava manodidina ny 9 alina izay no efa nozaran'izy ireo teo anivon'ny commune sy fokotany maro ato anatin'ny faritra Vakina Karatra. Tsy nosandana vola izy ireo na tambo-karama fa an-tsitrapo sy ampitiavana tanteraka ny asa rehetra izay atao, indrindra fa ny fanampiana ny mpiarabelona amin'izao amehana ara-pahasalamana izao, hoy ny tompony andraikitra. Zahay aloha tsy tambo-karama ary tsy mbola nandray karama fa tena fitiavana no anaovanay an'ilay izy dia fitiavana no anaovanay an'izay sy fahatsapana hoe misy adidy tokony ataon'ny tanora eto Vakina Karatra eto amin'ny faritra Vakina Karatra. Zahay aloha mbola vonona lalandava ny ekipa mbola sady vonona ny mbola samy mazoto daholo. Maro ireo sampandrara sy fikambanana maro samihafa mpanao asa soa eto Antsirabe renivohitra no miara-miasa amin'izy ireo ary anisany misehatra eo amin'ity fikambanan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ity ihany koa ny mpanakanto malaza iray avy eto Antsirabe avy ao amin'ny tarika Mahaleo dia Ibekoto izany. Manana ny heviny manokana izy amin'ny maha-artista azy mahakasika izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao. Maha-artista anahy dia nararotiko ny lazako Ibekoto Maleza ampiasako zany ny lazako hanetanana sy hanazavana man'olona hamoramora ny resaka. Ampiasako maleo zany ampiasako hividiana ny zavatra ity saika hoe anaovana hira kory ny aza soriko ohatran'ny tsisy engam-panahy zany le corona ty ohatran'ny tsisy engam-panahy hoe aleoko manao hira hafa zany fanevanay zao manao faneva zany zao dia fanevan'ny mpilatsaka an-tsitrapo dia aleoko izay zany mba resaka kanto ataoko an'io faneva firaisakina ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo an'Antsirabe zay no vitako zay corona zay. Ny afatra fohy dia hoe ady manahirana io ady saritaka dia zavatra voalohany indrindra raha zavatra tsy misy aza mamorona indrindra fa ty hoe ozy ny olona hoe Facebook lanka zany efa miezaka ihany lazaina ny manam-pahefana rehetra ny teny marina izay fantatra dia ohatry ny ady rehetra ihany io mila famailona arahana ny tetetra madinidinika le kisikisina sy le miarakaraka manko mahatonga n'le raha ty manindro anazy no ny ady rehetra moa zany dia mila filaminana zany vao miady fa tsy ady saritaka. Araka izany dia mitohy hatrany ny asa sahan'ireto mpilatsaka an-tsitrapo ireto ary hitohy amin'ireo fokontany sy commune maro ato anatin'ny distrika n'Antsirabe faharoa. Covid organique sa mahery ny 504 sy iray alina miampy kojakoja maro no nizarain'ny fitondram-panjakana any Anosibe. Fokontany 27 no nahazo izany tonga tany an-toerana ny vice ministre misara ny toeram-ponenana nizara izany miantarandriana. Manana andraikitra hanangana ny rifa na ny rafitra ifotony miainga avy any anivon'ny fokontany ny CDC na ny comité de développement communal raha ny fanazavana azo miaino manome andraikitra ny tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina. Tanjona ny ampandrosoana ifotony amin'ny alalan'ny hevitry ny vahoaka ahafana mametraka lamina sy rafitra vaovao ekena sy ahazon'ny rehetra tombotsoa.
ny didimpanjakana 520 tsipika CVO 2,7 isa, savony maherin'ny 504 ary tava 2,7 ary pulvérisateur 470. Ireo no nizarain'ny fitondram-panjakana ho an'ny Tetonosbe. No mafisy ny vice-ministre misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nandritra ny fizarana ireto fitaovana sy fanampiana ireto fa amin'ny alalan'ny firaisan-kina ihany no ahafana mandresa ny valanaretina COVID-19. Monsieur le Président, tsy manadigna ty région dianaty. Fa hitanao fa sahirana antsika jiaby. Zavatra voalohany, zavatra apetraka amin'ny fanjakana, lalana jiaby, il faut le respecter. La santé d'abord. La santé quand tsy misy aminao, anao tsy mahavita miasa, tsy mahavita mihaino. Zay ny priorité. Alors le fahasalamana zay atao prioritaire. Zava-dehibe araka izany ny fanajana ny ireo fepetra napetraka ny fitondram-panjakana. District 5 ato amin'ny fampidihana dia efa voa ny coronavirus ato amintsika. Dia antsika volavitry ny arety. Antsika volana zao fa agnatiny arety. Ka tsy tsaka ary tsy afaka manginy ny fitondram-panjakana noho ny fitiavana atsika dia nandefa reto hery fiarovana amin'ny valana reto ity ny filoam-pirenena. Tsy ny Tetonosbe ihany, nisitraka fitaovana maro ihany koa ny taotolagnaro izay mba tsy ny teo anivon'ny fahasalamana amin'ny faritra nosy sy ny solombavambahoaka voavidy tany an-toerana. Misy ny hydroxychloroquine, misy ny azithromycine, misy ny kit de prélèvement, misy maromaro izy reto afaka anaovana fitiliana satria izay mahamaika antsika tao faradofay izao fa tapitra ny teo an-tànana tsisy ho ampiasaina. Ka izay ny isaorana indrindra amin'ny fitondram-panjakana Alirajela, ny ministère fahasalamana ary ny député Aïda izay nanao any tsoa-zavatra amin'ny fanan'ny avion io zany hitondrana n'ity mahamaika antsika ity mba hialana amin'ity valana aretina. Tanjona amin'izao ny ahafana mampitombo ny fitiliana tontsaina any an-toerana hatrany fanazavana. Valanaretina coronavirus izay efa hita amin'ireo faritra maro manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ary angatana hatrany fiaramientany tsirairay ahafana mifehy fiperitany sy ahafana mamongotra tanteraka azy eto Madagasikara. Lafo hafa kosa indray tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo ny Conseil national de la vanille eto Madagasikara. Ankoatra ny sehatra tsy miankina ministera folo no hiara-iasa aminy izany. Isan'ny efa nojerena ohatra ny prix de référence ho an'ny la vanille. Yves Richard. Taorian'ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny ministra azy ny farany herinandro lasa teo. Nanomboka ny asa avy hatrany ny Conseil national de la vanille. Rafitra natao hanatsarana ny seha-piariana labanilina sy hitazonana ny maloha laharana na leader mondial amin'ny Madagasikara amin'ny seha-piariana labanilina. Isany efa nojereny conseil stratégique sy ny sehatra tsy miankina mandrafitra ny birao mitantana vonjimaika ny CNB, ny prix de référence amin'ity taom-pamokarana 20 raiky amby 20 ity. Eto amin'ny tsena anatiny dia ny vidina vanille ambany indrindra zany amin'ny vanille voakarakara sy afaka toa dia ahondrana dia 650 000 ariary no kilao. Ary ety amin'ny fanondranana iraisam-pirenena dia $250 ny prix FOB par kilo. Zay zany le circulaire nivoaka tamin'ny herinandro amin'ny alakamisy nametrahana an'izay vidiny la vanille sy fandrinana ny vidiny la vanille zay. Ny hena raha oharina tamin'ny taon-dasa ny prix de référence napetraka tamin'ity taom-pamokarana 20 raiky amby 20 ity. Maro ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra momba izany, hoy ny ministry ny indostria, ny mbarotra sy ny asa tanana androany, nandritra ny dinika ampitaindavitra tamin'ny mpanao gazety. Loha laharana ny fampitomboana ny herijika ho an'ny la vanille malagasy amin'ny fifananana maro eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Rehefa tafakatra $600 ohatran'izay le izy dia lasa mamono an'ilay tsenantsika. Mety hoe aty amin'ilay volume monétaire mety hoe ngeza. Satria raha malafo 100 kilao ianao zany dia efa malafo ataonareo ny kajikajy tsotsotra. Tsy izay nefa ny tanjona fa le fametrahana le izy ho maharitra eo amin'ny tsena mba tsy hialana ny
ny mpividy zany amin'le tsena ny lavanila Madagasikara eo amin'ny tsena raisam-pirenena ka izay indrindra no nametrahantsika an'izao satria dia rainy any amin'ny tsena raisam-pirenena tokoa ny fisiny izay hoe visibilité zay visibilité ny teneniko anao teo. Raika amby enimpolo hatreto ny firenena anondrana ny Madagasikara ny vokatra lavanila. Mbola isika no mamatsy ny 700 mahery ny filany eo amin'ny tsena iraisam pirenena. Tafiakatra 7,500 taona ny gousse de vanille ondrana ny taondasa, 7,750 taona ny produit dérivé, ary 4,70 taona ny vokatra miendrika extrait sy liquide. Itoetra ny arak'izany mpanatsarana ny sehampiariana la vanille, indrindra natao fitsangana ny Conseil national de la vanille izao. Trano ray isan'andro amin'ny ankapobeny no may eto andrenivohitra tato anatin'ny 3 volana farany izay ony teo anivon'ny mpamonjy voana. Manoloana izany ilaina ny fitandreman'ny rehetra indrindra amin'ny tsy tokony animbana ireo bouche d'incendie. Abraham Randriamana. Tato anatin'ny 3 volana farany, ny tombony nitsangana fahamaizana trano teto Antananarivo renivohitra araka ny tatitra voaray teo anivon'ny sampana mpamonjy voiny. Manantsaratra ho an'ireo mpamonjy voina ny fiatrehana ny loza, isan'izany ny famehezana ny afo rehefa misy ny tranga fahamaizana. Maro no anton'izany raha ny fanazavana. Anankitelo ny fahasarotana rehefa mamonjy voina indrindra ny tranomay. Voalohany aloha ny fahatongavana eny amin'ilay toerana. Ny faharoan'izay ilay toeram-ponenana na toeram-piasana sy ny filaminany ao anatiny izay mety misy mampalaky bebe ny afo. Lazaina amin'izany ny entana mikodana ny taratasy misavovona be tsisy lalana idirana any amin'ilay toerana misy ny fahamaizana. Ary ny fahatelo dia ny rano entina mamono ny afo. Izany toko lazaina amin'izay ny fahalaviran'ny bouche d'incendie na ny toerana fahalamata rano satria tsy bekotoana tsy toerana misy bouche d'incendie any andehanan'ny mpamonjy voina fa efa natao ny mandeha amin'ny toerana tsy todin'ny camion fa afo miala avy amin'ny rano le tadreny mpamonjy voina. Tsy ampy ihany koa ny bouche d'incendie miisa 580 ireo afaka miasa eto andrenivohitra hatreto araka ny tatitra nataony teo anivon'ny sampana mpamonjy voina sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny CUA. Miova isan'andro izy io satria raha misy olona manao lozam-pifamoivoizana mandona bouche d'incendie dia bouche d'incendie iray zay tsy afaka miasa. Misy ny arabelona amintsika tsy mahatsapa ny alafosa ny bouche d'incendie, manimba n'izy ireny, maka ny apahany amin'ilay bouche d'incendie, asa raha misy mividy le tapavy eo aminazy dia tsy afaka miasa ihany koa ny bouche d'incendie. Eo koa moa ny bouche d'incendie izay voahidy any an-tranon'olona manano sarotra ny maka azy. Raha ny satrona sampana mpamonjy voina dia anakaiky bebe ny fonenantsika tsirairay avy sy ny toeram-piasana ary anaraka ihany koa ny fitaran'ny tanànantsika ny isan'ny bouche d'incendie na poteau d'incendie. Eo anatrehan'ireo trangana hain-trano ny fanesy teto andrenivohitra. Miantso ny rehetra hitandrina sy ho mailina eo anivon'ny sampana mpamonjy voina ho fisorohana ny loza mety iseho. Miankina amin'ny filazana ara-potoana ny sampana mpamonjy voina no ahafahana mametra ny fahasimbana teraka izany. Etsy ankilany, anisan'ny miara-miasa ary manampy ara-pitaovana ireo mpamonjy voina eo anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo ankehitriny. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay nandraisantsika vahiny avy amin'ny Transparency International. Eo ihany koa ny momba ny visite teknika ny ireo fiara amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma.
Dadasineny soa ihany fefa vonona ny kiraro anarany mandeha sady voatandrina daholo na rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao no ny safidiny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy. Ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Bic 200 éthyles. Bic Confort 2. Bic 300 éthyles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatoa Rakotonarivo Vatsy izay tompona ndraikitra ny serasera avy eo anivon'ny Transparency International miarabanao tonga so eto amin'ny plateau Ankoly TV amin'ity alina ity fantaninina avy hatrany no apetrako aminao hoe alohan'ny anomboantsika ny resadresaka hoe inona ny tena zany hoe asa sy andraikitra zany fiarahamonim-pirenena zany. Ya, faly miarabanao dia faly miaraba ny mpanaraka ny vaovao ihany koa amin'izao hariva izao. Marina tokoa matetika entsika foana zany hoe fiarahamonim-pirenena zany ary mety alaim-panahy sasany eritreritra zavatra tsy mitombona momba ny fiarahamonim-pirenena ka tsara hitondrana izay fanazavan'izay aty am-piandohana angambany amin'ny resadresakitsika. Tsotra be mantsy fa maritana ny antsoina hoe fiarahamonim-pirenena dia vondron'olom-pirenena te hitondra fanovana amina sehatra anankiray mazava tsara. Tsy miankina amin'ny mpitondra fanjakana izy io ary tsy miankina amin'ny resaka ara-baritra ihany koa fa tena hoe norotsaka tsitrapo. Zay izy amin'ny ankapobeny mety hoe fikambanana fiarahamonim-pirenena, mety hoe ozy tsika amin'ny teny vahiny hoe ONG, organisation non gouvernementale, mety ho syndicat, mety ho coopérative ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ka ireo olona ireo dia misehatra amina sehatra mazava anankiray entina iarovana tombotsoa iombonana. Zay ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ilay izy, ilay tombotsoa iombonana zay zany hoe misehatra manao asa, manao activité zany entina iarovana an'izay tombotsoa iombonana zay ary mety sehatra maro be mety hoe zon'olombelona, sosialy, fiarahamonina, kolotsaina, sansisa. Maro be ny asa atao fa ataoko hoe ny foto-kevitra voalohany indrindra angambany amin'ny resaka fiarahamonim-pirenena dia ny resaka hoe fanelanelanana ny mpitondra sy ny olom-pirenena tsotra zany. Mety alaim-panahy ny mpanaraka antsika hiteny hoe fa aiza zany ny député zany parlementaire. Eny tokoa misy an'ireny olona ireny izay tena hoe olom-boafidy ireny mitondra ny feo an'ny olom-pirenena kanefa tsy takona fenina fa misy any nefa ny atao hoe mandringa ao amin'ny asa ataon'izy ireny. Zany hoe tsy tena tanteraka sy lavarary ny asa, tsisy mavita asa lavarary arô na izany aza fa manohana sy lasa izahay fiarahamonim-pirenena no misolo toerana an'izy ireny indraindray amin'ny fitondrana an'izay feo an'ny olom-pirenena izay satria mety misy zavatra tsy tanteraka izy ireny. Mitondra ny feo an'ny olom-pirenena zany zay voalohany indrindra. Faharoa atao hoe asa amin'ny fiarahamonim-pirenena dia mandresy lahatra. Iza moa ny resena lahatra, dia tena resena lahatra angamba dia ny olom-pirenena aloha voalohany indrindra sy ny mpitondra fanjakana. Ny olom-pirenena aloha mba hoe ahiratany mason'ny olom-pirenena ny amin'ny zavatra misy, ny amin'ny zavatra tokony ho atao, ny amin'ny zavatra mety sy tsy mety. Fa ohatr'izay ihany koa mandresy lahatra ny amin'ny mpitondra fanjakana sy ny amin'ny mpitondra firenena hoe misy trangan-javatra anankiray tsy mety kosa ataony dia manaitra izahay ary miezaka mandresy lahatra hoe ity ny zavatra heverinay fivondronan'ny olom-pirenena tsotra tsara tanterahana na tsara atao ihany koa. Eo ihany koa ny hoe miezaka izay mampita ny vaovao tsara ho fantatry ny olom-pirenena satria eto amintsika matetika na amin'ny firenena rehetrarehetra be dia be ny miezaka manarona ny mason'ny olom-pirenena
be da be ihany koa miezaka manampina amin'ny vavan'ny olom-pirenena dia izahay misolo toerana anjareo miezaka mampahiratra amin'ny mason'jareo ny amin'ny zavatra misy eo amina tranga paramonina anankiray na tranga eo amin'ny firenena anankiray araka nefa nambaraka tamin'ny voalohany teo ihany koa dia hoe mitondra ny feo anjareo satria misy ny miezaka manampim-bava fa izahay mitondra ny feo an'ireny olona ireny. Dia tsy lasa fitaovana politika ve ilay izy hoe mirona makany amin'ny lasa fitaovana politika? Le izy tsy resaka hoe fitaovana politika fa tena hoe ny intérêt général zany zany hoe foto-kevitra no mitondra. Ohatra ny anay zao fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo ohatra transparency internationale foto-kevitra no mitondra anazy hoe mangarahara tamberina andraikitra sy ny fahamarinana dia rehefa ireo foto-kevitra ireo no mitondra dia ireo no ezahana atao zay isiny zany eo amina vondrom-pitantanana anankiray raha ohatra ka hoe eo amin'ny firenena zao dia hoe ahoana ny isiny mangarahara amin'ny resaka fitantanana ny krizy ohatra anankiray zao zay ka le izy tsy misy hoe politika na tsy politika satria na iza mitondra na iza tsy mitondra dia foto-kevitra no mitondra anay ao anatin'le izy fa tsy ny politika akory satria fiarahamonim-pirenena tsy manao politika zay ny tsara tsy pihana tsara angambany. Tsy manao politika ny fiarahamonim-pirenena inona kosa zany ny andraikitra raisinareo fa fantatsika zao fa miditra ao anatin'ny hoe miady amin'ny coronavirus ny firenena inona no andraikitra reo raisinareo fiarahamonim-pirenena? Ny andraikitra raisina angambany ny ataoko hoe anaky roa mazava be fanabeazana ny olona aloha ny olom-pirenena hitaky an'izany hoe mangarahara zany. Ny olona mantsy tsy mahalala hoe inona ma zany tena inona moa tena atao hoe zava-dehibe amin'ny hoe mangaraharany dia isina fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entiny ary rehefa misy izay fifampatokisana izay dia mora mandray anjara kokoa ny olona. Zay zany le hoe manabe mampita vaovao mampianatra ny olom-pirenena ny amin'ny zavatra tokony atao ohatra fotsiny zao raha ho anay eo anivon'ny transparency internationale dia namokatra boky kely zay misy hoe torohay ho an'ny olom-pirenena zay manabe an'ny olona aloha anankiroa ny amin'ny voalohany amin'ny lafiny hoe ohatrany ahoana ny atao raha hiaro tena momba an'ity valanaretina ity ataontsika hoe geste barrière zany fa eo ihany koa ny fampianarana ny olona ny amin'ny hoe inona ny endrika kolokolo misy amin'izao vanim-potoanan'ny krizy zao sy ny coronavirus zao satria tsy azo ialana zany ny fampianarana ny olona ny amin'ny resaka hoe inona ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra momba ny lafiny ara-pitantanana momba ny coronavirus ohatra sy ny zavatra tokony hanazavana ny sain'ny olom-pirenena tsirairay avy mba tsy ho takona amin'ny masony zany fa mba hiratra tsara ny amin'ny fitantanana ny zao krizy zao. Zay voalohany le milafiny resaka olom-pirenena fa ny faharoa ihany koa dia mandresy lahatra ny mpitondra firenena ny amin'ny hoe ahoana ny isiny mangarahara eto amin'izao fitantanana ny krizy zao satria be da be ny olona mitaky ary zay teneniko hoe zava-dehibe loatra le fangarahana satria resaka fifampatokisana ane le izy ary le izy tsy zavatra sarotra le izy fa tena hoe finiavana atao hoe finiavana politika ane isaky ny roa herinandro miteny foana filoham-pirenena miresaka amin'ny olom-pirenena zany amin'ireny fotoana ireny dia ahafahana milaza ny olona ane miandry ny olom-pirenena hoe aiza ihany le mangarahara ny hainao manjery ihany koa eo afaka manampy an'izay ka zay ny teneniko hoe le izy zavatra tsy sarotra le izy fa tena hoe finiavana tena hoe ametraka an'izay mangarahara izay. Isan'ny nareo kosa isan'ny nametraka hoe sosi-kevitra hoe tokony raisina ny etaetan'ireo sehatra tsy miankina hanarenana ny toekarena amin'izao hoe aorinan'ny krizy zao aiza ho aiza zao izay fangatahana izay amin'izao. Ie mitovy amin'ny fangatahana rehetra ihany atao efa misy ny ezaka misy ane ny ezaka ataon'ny fitondrana ao anatin'le izy fa tsy mbola ampy dia na izahay na mitaky mangarahara na ny mpisehatra eo anivon'ny tontolo ny ekônomia dia samy mitaky an'izay hoe jereo izay ny fiarahamonina etsy andaniny ihany koa ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiainanay isan'andro ny sakafonay samy mitaky daholo be da be zany ny fitakiana misy amin'izao kanefany mbola atao hoe tsy ampy ny fahamalinana azy amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na mangarahara na ny sosialy na ny resaka toe-karena tena mbola atao hoe mbola misy ezaka be da be tokony mbola atao anatin'le fitantanana zany. Mazava tsara angambizay fa ny amarana tsika anazy inona ary no sosi-kevitra vahaolana atolotrareo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny transparency internationale amin'izao fiatrehana ny valanaretina coronavirus zao. Atao hoe mitodika amin'ny mpitondra fanjakana angamba sy rehefa mitodika ihany koa amin'ny olom-pirenena ny voalohany aloha dia hoe
manana an'izay finiavana politika izay tsy zavatra sarotra le satria ny hainao manjery sy ny tontolo ny serasera efa goavana be ahafahana mampita na resaka hoe télé na radio na ataontsika hoe site web Facebook zany rehetra zany dia fitaovana goavana ahafahana mampita amin'ny mangarahara amin'ny lafiny ara-bola fotsiny ohatra na amin'ny lafiny fitantanana. Izay ny voalohany. Ny faharoa ngamba dia manentana ny olom-pirenena mba ho mailo voalohany indrindra amin'ny aretina mailo ihany koa nefa satria tsy ny aretina ihany mamely fa ny kolikoly ihany koa sy ny maizimaizina ihany koa dia mamely ka mampirisika ny olom-pirenena zany mba ho mailo amin'izay fitantanana izay ary manentana ny olom-pirenena mba hiratra amin'ny maso zany amin'ny fanaraha-maso ny tsenam-barotra sy ny anivon'ny fokontany sy ny anivon'ny toerana misy atsika tsirairay avy eny. Ankahitrany nitondra an'izay fanazavana mahakasika an'izay firaisamolom-pirenena izay sy mivahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao Ankolo TV tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianareo nandray sy nampita an'izay hafatra izay. Izay ny amin'iny fa tsy manakana ny fitohizan'ny fitsiriana fiara ny fotoanan'ny fiboahana. Entina misoroka ny fiparitahan'ny valinaretina efa misy ny lamina manokana izay efa napetraka raha ny ETCB tongolo manokana na misy aza ny service minimum mandidina ny 200 isan'andro ny fiara voatsirika eny antoerana Michel Aranarjo. Mitohy hatrany ary tsy azo ajanona ny fitsiriana fiara, isorohana ny lozam-pifamoivoizana na eo aza ny fotoana ny fiboahana. Fepetra manokana no apetraka entina isorohana ny valanaretina Covid-19. Akleterinareo miena ny vezivezena. Midika izany fa mbola misy ihany ireo tômôbilina mivezivezy. Izany hoe ny lalàna mipetraka foana fa tsy hoe misy ny amehana dia ny lalàna koa hijanona. Fa ny lalàna zany dia misy foana ny lalàna arahana. Dia hoentintsika koa hitandrovana ny an'ireo olona mbola mivezivezy ireo izay mampiasa fiarakodia. Dia natao ihany zany ny visite teknika. Fa amin'ny fomba fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka. Omeko ohatra amin'izany ianareo raha taloha zany ny chauffeur DC anay mihitsy no mandray ny fiarakodia. Dia amin'izao fotoana izao ilay tompony mihitsy no mitondra ny fiarakodiany izay tsarainy. Manao ny fanandramana ny andrana rehetrarehetra zany mikasika ny fiarakodia dia ny tompony ihany no mikitika ny fiarakodiany. Izahay zany avy aty ivelany fotsiny no mitsara ny fiarakodia. Tsy misy fikasohana ny fiara tsiriana intsony araka izany. Vokatry ny fihiboana ihany koa dia miena anisan'ny mpiasa amin'ny fitoeram-pitsiriana fiara. Vokany miena ihany koa ny fiara tsaraina isan'andro. Raha ny visite teknika no tenenina dia nisy fienana aloha zany ny isan'ny olona nanao visite teknika isan'ny fiara tsaraina. Noho ny amehana ara-pahasalamana ity nisy fienana kely noho ny taloha. Zahay manokana eto fitsarana fiarakodia Betongolo mavita any amin'ny 300 any isan'andro zahay. Fa amin'izao amehan'izao zany eo amin'ny 200 eo farafahabetany no fiara atao fitiliana. Tahaka ireo sehatra asa rehetra manatanteraka ny service minimum ny fitoeram-pitsiriana fiara. Ny maraina hatramin'ny 12 ratoandro araka izany ny fepitaona ahafahan'ny olona mitondra ny fiara ho tsiriana. Tontolon'ny fampianarana tsy tokony hanana ayay manoloana ny tombatombana mahakasika ny daty amin'ny tanan'ny fampianarana sy idirana amin'ny taom-pianarana vaovao ireo mpianatra eny anivon'ny université. Manerana ny nosy ny fanapa-kevitry ny kopriesa ihany no manan-kery raha ny fanazavana azy tamin'ity androan'ity Henri Florio. Manoloana ny fanombanana fahoriana ny fahavitan'ny fanadina-panjakana baccalauréat ny famitana ny fampianarana eny anivon'ny université rehetra manerana ny nosy raha toa vinavinaina ny volana martsa 2024 ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Maro ireo mpianatra no naneo ny heviny manoloana izany. Nanamafy ireo mpianatra izay tsy afaka namonjy ny fodiana any amin'ny faritra misy azy nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany fa tsy tokony anana ihany iray aman-dreny sy ireo mpianatra manoloana io daty novinavinaina io fa tokony hiandram-pitoniana ny daty ofisialy aoriana ny kopriesy izay tanterahany ireo tompon'andraikitra avy eny anivon'ny université.
tsy mbola ofisialy ny fidirana volana maritsa raika amin'ny 2021 na ny famarana na taom-pianarana amin'ny volana oktobra 2021 zao fa mbola tombatombana ihany raha araka ny voalazan'ny tanteny jeneraly ny fampianarana ambony tamin'ny alatsinainy 13 jolay lasa teo fa miandry kosa ny fivoriany kopriesy na ny conférence des présidents et des recteurs des instituts de l'enseignement supérieur sy ny fivoarany valaretina covid-19 ny daty ofisialy noho izany dia manentana antsika mpianatra université mpanjakana sy ny ray aman-dreny mba ho tony sy hanaraka tsy tapaka ny vaovao ofisialy men'ireo tompona andraikitra mivantana mahakasika ny fampianarana ambony. Nambaran'izy ireo ihany koa fa ny fanajana ny fepetra amin'ny fiboana no isan'ny antony tsy anaken'izy ireo ny fampitina azy any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ho fisorohana ny fiparitahany ny valanaretina coronavirus. Manoloana ny mbola fianaka ny valaretina covid-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao fa indrindra eto amin'ny faritra Nalamanga dia mitsipaka marindrano ny fangatahana ny hampodiana ireo mpianatra mihiboka ety amin'ny campus universitaire izahay mba ho fisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina any amin'ny ray aman-drenina tsirairay avy. Mangataka kosa nefa izahay ny tokony hametrahana rafitra ara-tsosialy sy ara-pahasalamana maharitra mba hitsinjovana manokana ny mpianatra mihiboka ato anatin'ny campus universitaire mandritra izao ady covid-19 izao. Tsara ny manamarika fa ny fikambanan'ny mpianatra 20 irery hany afaka mitondra ny tenin'ny mpianatra rehetra ety anivon'ny campus universitaire. Raha ny atotanisa avy eo anivon'ny Croix, mpianatra manodidina ny 3,000 ireo mpianatra izay tavela eny amin'ny cité Akatso sy ny eny Votovorona amin'izao fotoana izao tsy afaka noty any amin'ny faritra misy azy ireo noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Mampianatra ny fepetra ara-pahasalamana ireny trano fidiovana sy fivoahana natokana ho an'ny daholobe ireny eto andrenivohitra. Teny ampasapito mandidina ny 200 eo ny olona tonga anatin'ny ray andro nialarana efsa. Isan'ny mbola maro mpampiasa amin'izao fotoana ny toerana fivoahana sy fidiovana ho an'ny daholobe hinany atao hoe WC publika ireny. Raha ny eto Ampasapito tsy misy fetrany ho ireo mpitantana ny ora fisokafana ka manomboka amin'ny 9 ora maraina izy ireo no misokatra hatramin'ny hariva. Noho ny amehana ara-pahasalamana, ny maraina ihany no tena maro ireo olona tonga mampiasa ireny ka manodidina ny 200 eo isan'andro ny mpanjifa. Ho fiarovana ny vahoaka sy ny fahasalamana, misy ny fepetra napetraka amin'ny fanadiovana matetika ny toerana. Zany ny momba ny fepetra ara-pahasalamana efa nandalo teto ny mpiasan'ny ministera dia nametraka mihitsy hoe tsy maintsy asiana rano fisasana tanana dia asiana savony dia alohan'ny hiditra ty amin'ny WC ilay olona dia manasa tanana aloha dia rehefa avoaka ihany koa dia manasa tanana. Dia ny zavatra nataona izany tamin'ny voalohany izay nametraka vaingan-tsavony dia mora lany kely ilay vaingan-tsavony dia faran'izay nataona ivovon-tsavony dia nasiana eau de javel dia izay izany isasany olona eo. Misy olona mandalo dia tonga izy dia manasa tananao dia tsy mampaninona anay satria fahasalamana dia zany. Manatsara sy manadio ny manodidina ny fampiasana ny WC public, antony mahatonga ny olona ampiasa azy. Mahatonga na ampiasa ilay WC public zany dia amin'ilay sendra rehefa ampirehetina tany. Zany mba misy fanarotana kely kosa izy amin'ilay anasana tanana savony. Amin'ilay rehefa aloton'ny tanana zany dia aleo mampiasa ilay WC public. Toy izay ilay ny amin'ny justice ilay ny amin'ny tambona ny amin'ny toto. Fa dia efa amin'izao ilay efa nandeha toetra lehibe ny tanàna. Izy tratra teny amin'ny dia sambolona. Dia tsy tena rehefa atorana amin'iny fa dia mba fiarovana amin'ny fahadiovana fitarovana ilay fahadiovana. 300 ariary ankehitriny ny saran'ny fandroana eny amin'ireny toeram-pidiovana ireny. Tsy misy anefa izany amin'izao raha ny fanazavany ny mpitantana nanaovana fanadihadiana. Avadika ho nosy sambatra ny nosy Iranja. I nosy Iranja izay masitona abizantany maro gaetan Andriatsila. Manana andraikitra hanangana ny rifa na ny rafitra ifotony miainga avy any anivon'ny fokotany ny CDC na ny comité de développement communal raha ny fanazavana azo miaino manome andraikitra ny tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina. Tanjona ny ampandrosoana ifotony amin'ny alalan'ny hevitry ny vahoaka ahafana mametraka lamina sy rafitra vaovao ekena sy ahazon'ny rehetra tombotsoa. Ny didim-panjakana 520 tsipika 727, ny 9 Jona 520
no mandidy ny komuna rehetra andrafitra ny fomba fitantanana miainga avy ny fotony. Atreto raha ny fanazavana, zara raha misy ny 700 ny komuna no mampiatra izany. Vitsy de vitsy amin'izao fotoana izao nefany raha zara raha misy kometsika iny hoe mety amin'ny 700 eo angamba farany be indrindra ny komuna navita zay rafitra zay eto Madagasikara. Ka ny komuna be Manevy Ouest amin'ny alalan'ny comité de développement communal zay soloko tena eto dia efa mandray andraikitra amin'ny fagnatanterahana zay arrêté ministériel zay natsangana zay. Nisy araka izany ny fidinana ifotony natao hananganana io rafitra ifotony io amin'ireo fokotany miisa 320 amin'ny komuna ambanivohitra be Manevy Ouest Ambanja. Ny komuna izay manana velaran-tany manodidina ny 700 kilometatra tora-dro, ahitana ponina manodidina ny 270 sy iray hetsy izay mitsinjara amin'ny fokotany miisa 320. Tafiditra anatin'izany ny ao Anosy Iranja izay ao avadika ao Nosy Paradisa. I Nosy Iranja dia avadika Nosy Paradisa Iranja. Ka ny famadihana Paradisa zay tsy vitany eo ambony latabatra fa misy zany ny lamina zay tsy maintsy iarahana avy aty ifotony. Iarahana amin'ilay tompony andraikitra sokajin'olona tsirairay avy. Izy ny mpandraraha sy ireo rehetrarehetra mpisehatra momba ny fizahantany aty Iranja. Na tsy maintsy nalefa zany le dinidinika zay ahafahana mifandrafitra, mifanankalozan-kevitra, ahafahana manametraka ny laminasa vaovao sy ny tetikasa vaovao anatsarana le hoe Paradisa Iranja. Ny Paradisa no alefa aloha mba hoentin'ny fizahantany mandeha fa tsy ny fizahantany mandeha aloha eo anivon'ny Paradisa. Nosy iray isan'ny mahasarika mpizahatany maro na vahiny na malagasy ny Nosy Iranja no izy azo sokajiana ho tsara sy mahatamana. Mampiavaka azy ny fananany tora-pasika tsara ary eo ihany koa no fanatodizany ireo tortue de mer na ny sokadranomasina. Antom-piveloman'ny mponina ao an-toerana ny fiompiana, fambolena, ny jony sy ny fizahantany. Ity farany izay misedra olana goavana amin'izao fotoana no ny fisiany valanaretina coronavirus. Mirongatra ny asan-dahalo sy ny vakitrano ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Tsy latsaky ny 5 isan'andro ny tranga amin'seho raha ny fitarainana voarain'ny mpitandro ny filaminana fanadina. Miandamiambavy ny tambazotrana mpamakitrano ao Toamasina ao ankehitriny, lasibatra amin'izany vakitrano izany ireo tokantrano miorina eny an-dalam-pasika. Vao mangiran-dratsy ny marainan'ny zoma lasa teo no saron'ny polisy tao amin'ny fokotany Tanamboasainky ny roalahy tamin'ireto 5 mianadahy ireto rehefa ny fanenjehana sy ny fotorana taorin'io. Ny ekipa lehilahy no miandraikitra ny asa famakiana trano sy maka ny entana ary izy 3 vavy kosa no misera ny entana any amin'ny mpividy. Ny fanadihadiana zany no nafantarana fa 4 amin'ny lalahy izy ireo no miara manao ny vakitrano. Ary ny anakoroa amin'izy ireo dia efa tratra eto fa ny anakoroa kosa dia nandositra teto. Mbola eo mpikaroana azy ny polisy pirenena. Misy amin'izy ireo koa zany vavy hitanareo reo no anisan'ny mpamaritra entana zay azon'izy ireo amina olona zay mividy entana halala. Ary efa misy koa zany ny olona zay mividy entana halala tratra ankehitriny. Ny entana rehetrarehetra amin'ny ankapobeny dia voaray avokoa ary tafadrena tompony. Afa-tsy vitsivitsy kely ihany angamba sisa ny tso azy. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tsy trano anankiray ihany no vakian'ireto olon'rehetra. Efa nisy ihany koa vakitrano nataon'izy ireo ny alin'ny faharaiky amin'ny folo ifoan'ny faharoa folo volana jolay tany amin'ny Vereria. Ireo misy gitara, fitaovana zava-maneno sy karazan'ireo no very tamin'izay fotoana izay ary nandritra fisavana ny trano zareo moa zany natatrana an'ireo entana ireo tany amin'ilay tany amin'ny trano misy an'ireo ary famitorana hafa koa amin'izay fotoana izay no atao. Akoatra ireo, ekipa nampamakitrano hafa indray no niara-saron'ny fokon'olona Ambodiomby tao amin'ny fokotany Tanamakoho parcelle 12-11 ary natolotra ny mpitandron'ny filaminana avy hatrany izy roalahy ireo izay efa mpametrikeloka raha ny famotim-pitorana nataon'ny polisy pireneny ao Toamasina ka izao sarina izao indray teo ampanaovana ny asa ratsiny. Isan'ny manampibetsaka ny asan'ny mpitandron'ny filaminana ny fifanomezan-tanana ataon'ny fokon'olona raha nambarany teo anivon'ny polisy pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nahita maromaritra iraisana ny fomba anarenana ny toe-karena ao Eropa ireo filoham-panjakana 17 tamin'ity androany ity. Emmanuel Macron taorian'ny fiaonan'ireo firenena 17 mpikambana ao anatin'ny vondrona Eropeanina izay nivorona ndritra ny 5 andro. Androany no nampahafatara ny filohan'ny mpanolotsaina ny plan de relance post-Covid. Ity no fiaonana an-tampony naharitra indrindra teo amin'ny tantara raha ny fanazavana
samy nanana ny heviny sy ny paikadiny ireo firenena tsirairay saingy nampandefitra izany ho tombontsoa iraisany. Fiovana manan-tantara ho an'i Eropa izay nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nitambatra ny tsirairay nahazahoana vokatra iombonana ho amin'ny tsaratsara kokoa raha ny nambarany hatrany. Plan de relance post-Covid izay mitentina 507 miliara euro indraminy ireo firenena mpikambana anarenana ny fahavoazana vokatry ny Covid-19. Ho an'i Paris sy Berlin manokana manodidina ny 703 miliara euro izay findramana izay. Maro kosa ny fepetra ho an'ireo firenena hafa eo amin'ny famerenana ny trosy. Des pays durement. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiana ianao nanaraka izany soafa tsara atao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.